Ialana tsy ny tongolasy tongavy noho ny nisy fatapana ny fanaranao ny fampalalam-baovao noho ny fatapahany herinaratra ety amin'ny foibe toerany MBS ety Anosipatra amin'izao fotoana izao. Fanaratsika tamin'ny ampano ny fanadihadiana mirakitra ny zava-misy any roapolona eny Andotam-penaka voalohany eny efa vonona ny fanadihadiana mahakasika izay ho aratsika avy hatrany. Mahazo anay mamajery eo ihany zay na dia lalany tena mitsara. Fanaovana cotisation efa nisy rano dia nefa ilay olona tsisy manam-bola dia iohatra eo io vy. Dia ohatr'izao foana efa fatraty ary fangatanay zany mba hoe pavy kely ilay lalana makaty aminay. Toy izao tazana amin'ny sary izao ny lalana miditra sy mivoaka ao an-tranon'ny ankamaroan'ireo mponina ety Andotam-penaka voalohany. Tsy nantatatra maro ka mahatonga ny fiakaran-drano ny fanazavana vokany voatery miara-miaina amin'ny rano ireo mponina ety toy ny isan-taona any amin'ny volana martsany indray vao midina ny rano raha ny fanazavana. Le rano zany moa tena amin'le tsetsina le dala dia tsy mivoaka mihitsy le rano miakatra moa dia tonga dia mamparary an'le zaza fa mba hangatany amin'ny fokotany zany mba hijery an'le pont anjany le ry amin'ny farany sisiny be satria avy moa mampatonga le rano tsy mivoaka ety satria le olona misy mikobana. Dia le miaro an'le tsonjiny izy dia tsy mety vahina le zavatsy eny. Zay moa mahatonga izao rano be ty amin'ny dia mitsaly daholo moa ny any ambany ary tena rano be. Rano izao mety any amin'ny volana marsa mihitsy vao eno satria ny anay aty moa isan-taona moa zay tsy maintsy manamboatra tetezana foana amin'le rano satria izao misy nanao tamboho dia misy tsisy voan'le rano tsony zany raha tsy hoe diovina mihitsy zany le canal le voan'le rano zay vao mety hienana mety any amin'ny marsa any ty ranonay ty vao mety hiena. Betsaka kokoa ny orana tamin'ity taona ity ary izay no antony iray tena nampiakatra ny rano miakatra ambony rihana izay manana rihana ekarana ary miara-matory amin'ny rano kosa ireo tsy manana trano hifindrano. Fampiziny tena betsaka va tamin'ny fotoana izy tsy dia tonga tato. Prena be mihitsy izy tamin'ity katra satria ohatran'ny hoe betsaka avy aloha zany dia beta be le orana dia somary nondrana be ilay izy lasa mitombo be. Olo zao sao dia tsarotra be aminay mihitsy ny maina amin'izao satria izao hitanareo zao hoe rano tsisy toerana azonay hifindrana dia nianiko amin'izao fotsiny aloha zahay.